raha omenantsika fotsiny hoe misy salanisa efa mampatahotra eto Madagasikara dia raha anatin'ny sokajy taona 10 ka hatrany amin'ny 9 taona 7/30 na 37% andreo ankizy vavy anatin'ny 10 ka hatramin'ny 9 taona dia efa bevoka daholo na farafaharaziny efa mananjanaka iray. Dia fantatsika ihany koa ve fa hoe anatin'izay sokajy taona izay ihany koa dia 4/30 na 34% ny reny maty eo am-piteranany ka anatin'ny sokajy taona 10 ka hatrany amin'ny 9 taona io daholo. Ambony tena ambony izany ary mbola misy salanisa hafa ihany koa fa raha voarara aza ny fanalan-jaza eto Madagasikara dia ambony tany fanalan-jaza herendoza na mampidi-doza ny ankizy izay 13 isan-jato ihany koa. Misy projet vaovao izay natomboka tamin'ny faran'ny taona 2017 teo teto Antananarivo. Ny anaran'ilay programme dia hoe santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Nohan'io projet io dia hoe andaontsika hiara-entana ho an'ny fahasalaman'ny zatovo izany amin'ity resaka fifaninanana hira izay homanina ity. Fa manina izy ity natao concours de chanson fa manina izy tena hoe fifaninanana famoronan-kira dia satria hita izany hoe fa raha mahazo hira vaovao tsika hira manentana an'ireo ankizy ireo dia mety izay no miampaika kokoa ny amin'ireo ankizy ireo izay izany ny antony anaovana an'ilay izy. Fomba ny anaovan'ilay candidat anazy manoratra an'ilay hira izy mandefa an'ilay hira izy dia ny avy ety Médecins du Monde no manao tri mampiavaka hoe reto ny finaliste dia ireo finaliste ireo amin'izay no miseho sehatra amin'ny fotoana anaovana an'ilay spectacle tena interprétation misanganasana izy amin'izay miaraka amin'ny scène sy ny musicien rehetra.